malagasy resy dia manainga ny vahoaka malagasy izay manainga ny ambonivohitra faheniny aza matahotra aza kivy fa ny marina tsy ho faty na ovinana oviny mandresy ny candidat numéro 25 Marc Ravalomanana eny ambonivohitra faheniny eo ampilatananay ny PV rehetra ary efa navomana fofa izay fandraisan'ny président Marc Ravalomanana izay ankehitriny milaza ry zareo fa hoe resy ny sixième arrondissement na resy tamin'ny isam-bato no dimampolo isan-jato ny candidat numéro 25 48 mazava ho azy rajoelina azafady tadibasika lela elanatsina sady lazaradobela ankehitriny avady le izy lazay hoe 48% zay no ny numéro 25 fa 52% ny rajoelina tsy anaiky izany ny vahoaka nambomanarina anefa ny confrontation efa daholo ny représentant vahoaka hoeny amin'ny CENI anatanteraka izay confrontation izay koa magataka izay ao amin'ny CENI avy alao malalaka ny confrontation fa tsy ilainay ilay PV kane mahay an'izany daholo ange amizehatra na ny hatrany ambanivohitra azo modifiaina selon votre choix io fa ny réel ihany PV réel ihany no manambara ny fahamarinana ava ny fahamarinana no anjaka amin'ity firenena ity fa ny vahoaka malagasy tsy anaiky ny safidy ve no ahodikodinao ny sofototra ananany no dia tavinao avilivily tsy mitafapetraka eo izay tady anao an'izay hevitra maloto hevitra satana izay fa izahay dia mandresy Marc Ravalomanana mandresy satria mahafantatra ny vatona latsany tao anaty fantatsaham-bato ny vahoaka ary manana ny profo ara-dalàna alefaso ny confrontation fa raha resy amin'izay izahay dia manaja izay lany eo alefaso ny confrontation fa azo atao PV scanne izy io tsy anareo rery no maheno ty teknôlôzia ty fa maheno ny vahoaka malagasy rehetra Efa napokat tenen faheniny zareo hoe 48-52 zay nefa tokony hoe normal zany 52 48 ny candidat 25 ny 52 dia navoaka ny CENI zany hoe 52 ndray ny rajoelina ny PV réel nefany vao maleriva tamin'ny fito ny tonga teny amin'ny CENI izay le magoy be ao anatiny maleriva ny PV réel vao tonga anefa zareo efa mahita 52 ho an'ny 13 et 48 ho an'ny 25 izay lay langa be azavitana amin'ny firenena CENI azaviteny Madagasikara alefaso ny confrontation fa raha resy eo anaty confrontation izay dia manaiky zanaky dada enty manaiky izay lany eo fa alefaso ny confrontation fa raha tsisy ny confrontation non tsy manaiky ireo valim-pifidianana na voakanareo reo izahay rehetra solom-bava ny vahoaka ny tenanay ary ny vahoaka dia miaro ny safidiny miaro amin'ny solom-bava ny vahoaka Não, tu vai fazer. Mas anda, eu tô